Miranel ionza ankoatra ireo fianakaviana mbola manana marary noho ny fisiany vaovao milaza amin'ny isin'ny fitsarana no nahatongavana tena amin'ny fitsarana androany io ho ny dadan'ny Sahaza Miranel tovolahy 13 taona no domandry ny 17 jona rehefa avy nanatrika ny fety fankalazana ny tsingeritaona ny finoasana ny 14 jona lasa teo. Tafiditra teto amin'ny fitsarana zay fa zany hoe somary sakasakana ny zareo teo amin'ny vavahady hoe tsy momba an'izay satsatra ihany ny dirana tao nefa zay lina ny mba hahita an'izay zavatra zay hoe manahoana ny valin'io zavatra io, manahoana ny fitohizan'io raharaha io maorinan'ity filazan'ny procureur sy ny dokotera ity dia zay tompoko nahalinanay mba nahatonga anay ty amin'ny tribonaly amin'izao androany zao nefa dia tsy hitanay zay marina loatra eto. Isan'ireo namony ainy tamin'ny 20 jona ihany koa Irina Judicael, tovolahy 12 taona ilay mistera Nalamanga tamin'ny taona 2024. Nambaran'ny kolona kozinan'i Irina Judicael fa ny fanadihadiana lalana ny enquête au fond no enon'izy ireo fa mandeha androany ao amin'ny fitsarana nosy. Eo amin'ny vavahady anefa ho izy dia efa voasakatsakana raha voafantatry ny mpiambina foana amin'ny raharaha Ambohimalaza. Fitsarana androany mandeha ao ny enquête au fond hoe enquête au fond le izy. Ny ao vavahady aloha dia voafantatry zareo ho any amin'le resaka intoxication dia fa eo aloha zareo dia fa manisy olaolana kely idirana any dia avy eo no tafiditra any dia tsy mahazo miditra manatrika ilay fitsarana zay dia zay tsy afaka manatrika dia tsy fantatra hoe inona ny marina tena marina. Toy ny atao tsiambaratelo ilay raharaha ka afenina ny fianakavian'ny maty sy ny marary ny tena marina momba io raharaha io ho ikolony. Izy ohatrany hoe secret le izy dia tsy avela miditra ao amin'ilay fitsarana ny olona zay mba te ahitany marina zay te manana maty zay mampalahelo anay hoe zany hoe olona tanora be io dia maty ohatran'izao. Dia nefa n'le izy ohatrany sakatsakanana be mihitsy le fianakavian'ny maty hoe tsy ahafantatra maty. Sasan'izao mbola manana marary any amin'ny hôpitaly nefa ny mamonjy aty satria mbola misy maty koa anatin'izany. Dia nefa le izy tena fenimpenina be. Lasa mampiayay izao fanafenana ny vaovao rehetra mahakasika ny raharaha Ambohimalaza iny hoy ny kozina ny Irina Judicael ity. Tatitra somary manjavozavo sy tonga volana satria ny manam-pahefana zany dia manitrikitrika sy maneho fa dia hoe fanapozinana tena nisy no nitranga tao anatin'ilay zava-nisy teny Ambohimalaza ary voamarina zany tamin'ireo hoe signa zay nalaina tamin'ny vavon'ireo marary sy ireo hoe ambin-tsakafo tamin'izany fa dia hoe akora tsy fahita amin'ny vatan'olombelona zavatra mampidi-doza no tao anatin'izay fa ny nambara aloha fa hoe nisy soni avy amin'ny tompona andraikitra ambony laboratoire manokana na hoe laboratoire spécialisé zany amin'ny resaka hoe fahapozinana no nanasonian'izay fa tsy napotra moa le izy tsy nampahafantarana ofisialy hoe inona lay akora napozina tao anatin'ilay tranga ary tsy misy tatitra hoe zao zany ny antidote na ny hoe fanefitra ahafahana miatrika n'ilay fitsaboanan'ireo hoe namana zay mbola marary satria manodidina ny 10 no hoe mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoan'izao mbola ao anatin'ny fahasarotana 19 andro lasanga amin'izay nisy ilay fahapozinana dia zay zany ny valiny sanatreany vava hoe inona moa ny tena hoe antony zany tsy amoanalizy lazaina fa hoe tsy ambaratelo ny fanadihadiana tsy amba misy hoe karazana tsy ambaratelo zany anatiny kanefa raha hoe iaro ny aim-bahoaka ohatran'ny zava-dehibe ihany tokony ahafantarany be sy ny maro azy na ilay hoe taratasy ny endriky ny hoe ambara fa valin'ny fitiliana ary tokony ho fantatry ny olom-pirenena ihany fa zay moa ny safidiny manam-pahefana dia samy mbola manombatomba eny zany rehetra hoe mety ho inona ilay pozina ny fanontaniana mipetraka ihany koa zany eo anatrany hoe fanitrikrihana fa hoe fanapozinana ny ninana tao ilay sarany tranga ary nambara fa mbola misy hoe finday nalaina zany mba anaovana fanadihadiana mbola misy olona anaovana ampanatsoana anaovana famitorana dia hoe raha fanapozinana ny ninana tao zany tetsy Ambohimalaza manahoana ny tany Ambositra satria nisy ihany koa fahafatesan'olona
misy 20 tamin'izay fotoan'izay taorina kely ny tranga tany Ambomalaza iny ka iny nalefa tany ala Frantsa ihany koa ve ny valon'ny fanadihadiana inona marina ny tena tranga satria tena miparitaka be ilay fampizinana tsy teto Antananarivo ihany sy tany Ambositra ihany fa tonga hatrany Toliara hatrany Antalata tany Toamasina ny tranga nisy tranga hoe indroa nisy ilay olona enina ninana godrogodro sokola dia taty aoriana mbola nisy le olona ninana composé sy frity sa iny izy teo dia zay ilay sary mitranga hoe inona marina zany ny ao ambadika reny tranga rehetrarehetra reny raha zavatra mitovitovy hoe ny Tetsy Ambositra sy ny Tetsy Ambomalaza dia hoe naray fanapoizinana ny ninana tao ny tary amin'ny ankilany hoe mbola tsy misy tatitra mazava moa fa raha ny hoe tombatombana dia karazana intoxication alimentaire na fampizinana ara-tsakafo ka zay ilay zavatra mifamaofao sy somary mampametra-pantaniana ihany koa moa hoe tsy ndresana hatramin'izay ohatra ny andrasana ilay valon'ny fitiliana tsy tonga dia efa tonga indray ilay valon'ny fitiliana dia ohatra ny zavatra manjavozavo tsy tonga volana ka sao sanatriany ny vava ladiny lela mba hoe fomba sy resaka entina anotikodinana saim-bahoaka indray eo anatrehan'ny olana samihafa ny krizin'ny eo anivon'ny jirama sy ny hoe zavatra maro samihafa tsy voafehy ankehitriny ka izay ilay sary mitranga ilay fitantanana firenena zany besaka re hoe tranga manjavozavo sy tsy tena hita hoe mizotra makaiza marina sanatria ohatrany hoe mitantana firenena arakaraka ny zava-misy dia mamonomono afo dia manao kifetifety dia mizarazara mitety faritra satria ny gouvernemanta zany zao any Sainte Marie ihany dia aoriana kely ohatrany mbola misy faritra fandehanana dia ohatrohatr'izay foana ilay sary mitranga Ie, anisan'ny zavatra marina sy hita tokoa aloha zany zavatra zany tsy misy valiteny marina avy amin'ny fitondram-panjakana hoe aiza sy aiza tokoa ny tatitra avy any ala Frantsa ohatran'izany ihany koa ny resaka nosy ravavy ny resaka fitakiana zao dia ohatran'izay ohatr'izay foana zany zavatra misy eto amin'ny firenena tsy misy tatitra mazava avy amin'ny mpitondra fa ohatran'ny zavatra ao anaty zavina foana no asehon'ny vahoaka zavatra manjavozavy raha rak'ilay filazana dia hoe kopatanana ao anaty zavina manao tsy fakahitana ohatran'izany zavatra asehon'ny fitondrana moa zany marinareo no naneo hevitra moa zany efa misy SMS vitsivitsy ihany tonga dia makasika ilay jirama teo no nisy namana zao naneo hevitra tato hoe populisme nataon'ny Rajoelina tamin'ny 2010 eny na tonga ny jirama hivarotra faty antoka marina zany fa nanomboka tamin'ny taona 2016 sy roa arivo tokoa ny fitondran'ny Rajoelina nefa nanao an'io asa fataony hatramin'izao io ary tsy mijanona mihitsy izy araka ny fandraisan'ny namana Tokera Falamanana teo ny fanapotiana ny Hermady io indray zao ny jiramady anisan'ny victime marina ny SMS lazainy ity namana ity makasika an'izay zany lay sary mitranga mikasika ny fitantanana dia tsika fa metra-panontaniana zao ve lay ny fanarahana misy fanontaniana moa tany amin'ny 20 sy 2 arivo rehefa andeha ny fifidianana hoe mandry fahalemana ve ny tany tsy misy trony ve ny délestage mananasa ve ny tanora dia nisy ihany koa lay hoe angovo sasena azavana sasena satria tamin'izany isy an'ilay tetikasa hoe eritreritra sy vina fa dia hoe hofoanana ny antenymerandolona mba ahafahana mametraka azavana ny farany moa zany hoe nahena ny isany fa hoe inona ny tena vokatra satria raha misy zany ohatra n'ilay tetibola siady izay hoe andibite dia ohatra ny nangataka tahaka an'izany ihany koa reo eo anivon'ny antenymeran-doolona tamin'izany fotoana hoe zay koa mba mety tetibola tahaka an'io nefa nyresana zany tany aloha hoe mandany vola bidgetivore aleo mba manao politika amin'ny fitsitsiana dia ankehitriny io iarahantsika mahity zany sary mitranga mikasika an'ilay zava-misy tsy aritra moa zany fa resaka fitantanana betsaka ny lesoka sy betsaka sy ny olana eo anatrehan'izay zava-misy rehetra zay dia asa hoe zao ve no mbola hotohizana 10 taona araka lay kabarylay solomavy-mahoaka ny fianaratsoa any amato Ivo Rajoelina hoe za mety eo 103 mangataka anao vahoaka amin'ny fianaratsoa irotsaka fanotelony betsaka fanontaniana eo anatrehan'eny hoe ny olona mpikambana ao anatin'ny androm-panjakana mpanao lalàna tsy malala fa dia hoe tsy azo n'ilay filoham-pirenena tao intsony ny mirotsaka raha ny fepetra voalazan'ny lalàm-panorenana tsy aritra daholo ireny ampifandraisitsika amin'ilay zavatra mitranga
momba ny fitantanana ny firenena ny olana ara-toekarena sy ny sisa. Anaraka faingo kely tsika dia mba resahantsika kely ty anankiray ty resaka fanatanjahantena mialohany andraisantsika ny mpiaino. Nisongadina tany a la Frantsa tany ny ekipa pirenena malagasy. Ekipa solitena malagasy moa zany tao anatin'ilay fifanonanana mondial la Marseillaise à pétanque 2024 andian'ny faha-efatra amby enimpolo izy io ary isany hoe fifanonanana goavana eto ambonin'ny tany amin'ny resaka tsipy kanety be fifanonanana natao tany a Marseille zany izy io dia ny ekipa malagasy izay nahitana andry Iva sy ry Tina kely moa zany no nibatany amboara tao anatin'izay fa maranana isany hoe tena nampitaintaina tanteraka satria reo ekipa frantsay faran'izay mosatra zany nahitana andry Quinte no nidona tamintsika tao anatin'iny nitarika ny ekipa malagasy hatreo amin'ny menina fa 1-12 no teo amin'ny 20 sy 1 zany hoe neverina fa mora tamin'ny ekipa pirenena malagasy no solitena malagasy moa zany no hibatany amboara tao anatin'le izy fa tena hoe niady tanteraka efa teo amin'ny 9 sy 1-12 tafakatra 12 dia zay tsika vao tany amin'ny bolina farany zay vao tafavoaka tao anatin'le izy tena hoe nampitaintaina tanteraka vita ihany koa ny valinady ho an'ny ekipa pirenena malagasy satria ekipa roa zany tany dia reto nidona tamintsika tamin'ny fahamaranana ireto no nandraraka ny zigla sy ny namany tao anatin'ny dingana mpaifadalana ny tsara marihana saivina fotsiny reto ekipa nibatany amboary reto no tratrany hoe karazana fanompana fandrahonana fanambaniana tany amin'ilay dingana fahadimy tamin'ity fifaninanana ity ny zala hoe vakiko ny vavalalahy raha mbola manao karo eo fa dia hoe tsy nasakana ary vao mainka napiakatra ny rispon'ny ekipa pirenena tao anatin'izay ka dia tena ankasitrany miariary sy misongadina zany malagasy ao anatin'ny hoe tanjaka amin'ny tsipy kanety be eto ambonin'ny tany satria raha reto nidona tamintsika reto misy hoe efa 1-12 mibatan'ny amboara era-tany efa misy mipito mibatan'ny la Marseillaise zany hoe navita dingana navita tena hoe ezaka fanesena tena tao anatin'ny mafitsika ka dia arabaina ary rarena mba ho tahaka an'izany foana satria ny zavatra tahaka an'ireny dia endrika anankiray mametraka ny toerana sy ny lazan'ny Madagasikara any ivelany sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena itsika moa matetika fahantrana olana sy ny sisa fa reny zany dia mba herintsika anankiray mba hahafantarana Madagasikara hoe sangany kosa rangatsika amin'iny taranja raha iny. Tsy angamany anaraka tokotsika dia toy izany avy eo.